Ia tonga so eto Toamasina ny tenanay. Zao tazantsika amin'ny sary zao aloha zany a, ireo hazo tsara tareha izay anisany mampiavaka ny eto Toamasina izay tsisy intsony a, fa dia saika tapaka avokoa. Ankoatran'ny eto amin'ity toerana ity a, dia vao miditra ny Toamasina ianao a, dia efa saika hazo tapaka avokoa ny any amin'ny lalana any a. Ary ny fil sy ny poteau an-jirama izay be dia be mihitsy no ny anjera. Raha ny eto tampon-tanàna ny Toamasina ville dia tena izay toerana andehananao zany dia ahitana poteau sy fil ny jirama izay mianjera moa zany a. Mafimafy ny fanarenana ny simba ho an'ny eto an-tanàna. Raha mijery toerana ivantanana ianao na ny hôtel eto Toamasina dia saika tsy misy satria simba avokoa ireo hôtel fandraisana vahiny eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay a, sahirana ny mponina ary tena mikaikaika manoloana an'izay fandalovan'ny rivo-doza Gezania farany teo izay. Ie, tsy nino moa zany raha tsy nandeha nidina aty toerana nijery ny zavamisy a. Dia izao hitantsika izao ny zavamisy eto Toamasina. Avy hatrany angambany dia andeha hoetsy amin'ny BNGRC sika aloha ny anontany satria niteraka resa be tery-rivon'ny tambazotra ny resaka fizarana ny fanampiana ataon'ny BNGRC eo ihany koa ny PAM sy ny FID. Zany rehetra zany ho arahantsika ato anatin'ny pejy rehefa avy eo tsy lavitra ny toerana misy ana eto moa zany ny toerana misy ny centre opérationnel izay natsangany BNGRC. Dia avy hatrany andeha hizotra andeha hoe sika antany inona marina no zavamisy azahoezany fizarana ireo fanampiana izay ataon'ny BNGRC amin'izao fotoana izao sy ireo miteraka resa be ny rivon'ny tambazotra. Zany rehetra zany no andavy aloha andehanantsika etsy amin'ny BNGRC dia miverina eto foana tsika ato anatin'ny directa ho an'ny eto Toamasina. Dia indresahana izay hoe zao iarahantsika mahita zao zany ny zavamisy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Gezania teto Toamasina. Itety toerana maromaro fokontany sy toerana maro isika eto Toamasina dia ho taterina eto amin'ny pejy zany rehetra izany. Zao tazantsika amin'ny sary zao indray aloha zany ny fanesorana ireo hazo sy fako izay mameno ny tanàna. Tazantsika eto an-toerana ny fiarabe ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena. Araky ny eno moa zany dia maro ireo renfort nalefa aty raha ny loharanom-baovao nampita dia 100 ho an'ny miaramila, 100 ho an'ny zandary, 100 ho an'ny polisy nalefa andeha anampy ny BNGRC anty toerana zany amin'izao fotoana izao. Dia izao tazantsika amin'ny sary zao fa efa mandeha ny fanesorana tsikelikely ireo fako sy hazo tapaka izay mibahana moa zany ny lalana. Saika ny lalana rehetra eto Toamasina dia ahitana an'izao avokoa. Ato ny centre opérationnel ny BNGRC eto Toamasina ary tsy mitsahatra ny maneno ny telefona moa eto zany hifandraisana amin'ireo eny amin'ny fokontany. Eto amin'ny centre opérationnel natsangany BNGRC eto Toamasina sy izao marona eto ny commandant Andriamy Latsoa. Inona ny azahoaitsika zany zao manahoana ny fivoarana ny zavamisy izay ny tomaray nahita fa an-80% hita fa tena hoe fotsika tanteraka eto Toamasina manahoana ny fanarenana, manahoana ny fanampiana, ny fanakana PDB ihany koa no tarainy hoe tsy raina
fizarana sy ny sisa aiza-boaizany mikasika an'izay manaoana ny renfort ohatra manano ny asanareo etompoerana inona rehefa vita aiza-boaizitsika fantaniana marotavarizay raha mahita fa efa isan-jato angamba raha ny fiteny azy na isan-jato ny fahazavana ny eo hoe zao hoe fanarena amin'izao sika dia ilay atao hoe manarina anatizay zay raha malala fa tsy misy ny herinaratra tsy misy ny rano ka noho izany dia tsy misy ireo AGR hoy zay mazahana zany orana sanana vonjana ny vaky izay no mahatonga hoe mety kelikely mitongena ampenatanantsika mety kelikely mihitsy aza na izany na zany aza nefa zay efa manana ny toany izay ao beendreny ka manombo zao dia miverina amin'izay fizarana izay ho an'ireo tokantrano tsy misy intsony zany any afaty aminay reny hoe fizarana kely dia kely reny fa efa misy arahantsika amin'izay manombo zao eo amin'ny hoe tsy fitovina koa dia raha marana fa maro misy eo an'io fanampiana satria samy tianany na izany na zany aza nefa eto amin'ny centre opérationnel manao ny fandrindrana na antsoina hoe coordination tiana milazaina amin'izay dia hoe tokony hitovy zavatra tianany raha mizara vola ianao dia efa misy ny tany fanarahan'izy ireo teo aloha teo dia misy vizana kevitra kely izay fa efa nahitsy ny fombaly ary makaraizy daholo misy tany olona rehetra izay izay manaraka ny hoe 280 000 ariary na 7 alina sy metsy tokony ho volana ny andraisanareo anio fa zany hoe noho ny ame anaraka le volana eo dia izay no tokony zaraina ny mizara izany mazava ho azy fidy saso sy ireo seatarana ihany tsy dia verse zany dia tsy mizara vola fa mizara vivra fa ireo seana ireo no manao izay izay eo amin'ny hoe maninona ny sasany mahazo maninona ny sasany tsy mahazo dia satria midavasika fa masina fantatsika satrotra ny hoe tonga dia zara in'izay mandeha amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy maintsy asesy isaky ny amin'ny somora ohatra ka resahantsika ny commune Toamasina zaraintsika isaky ny commune any Toamasina koa ary efa nomboka zany tany Antanandava tany Atetezambaro mandeha koa ny any Ampasimadika Androany ohatra ny Talata satria raha manana koa fa efa J+7 izao fito andro taninan'ny nitrangana kosa ka dia miezaka mametraka amin'ny toerany izay resaka fanampiana eoka izay maro ireo karazana zavatra voaraina eto ary maro karazana izy ireo no manila izany tsy mora fa dia efa zaraina tsy kelikely aminareo zaraina ihany ny fomba ny zarana iazy tamin'ny voalohany raha nantsiarotsika tany mijanona tany tokantrano eto tsy nahazo dia satria ireo tany anaty site d'hébergement nomena rehefa vita zay voanomboka tamin'ny sabosy nomboka ny sehatra teny anivon'nytany ary miara-miasa kaiky amin'ny andrimatompo préfet izay mpandrindra ankapobeny eto amin'ny centre opérationnel eo moa izahay mpandrindra eo ambany fehezany ao miara-miasa amin'ny commune Toamasina amin'ny commune sud-urbaine amin'ireo commune maro dia maro any ambanivohitra any miara-miasa amin'ireo chef tany amin'ireo chef d'arrondissement ihany koa mpanantanterana izany satria taotrany tsy efa nirery ary ilaina daholo izany ankoatr'ireo dia mbola misy koa ny système des Nations Unies izay fantatsika tsara ny mpamo efa nanisa teo ny FONUET ny UNICEF ny FOMIAFy ny maro dia maro ny ONG anisan'ny eo amin'ny teo maro dia maro koa ny fanafety sy Croix-Rouge manome tanana ary mazava ho azy eo amin'ny fitondram-panjakana izay talia ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara ministera maro ny DAS indrindra ny tena fiara-miasa amin'ny akaiky ny avy direction des affaires sociales ny présidence ary ministera ny population miaraka aminay eto omaly dia nandalo teto ny ministera ny enseignement technique anio no mandalo ny ministera ny éducation nationale manampy ary manome tanana avokoa ireo amin'ny fanarenana ny zavatra rehetra zay misy an'ireo manao fanampiana izay tonga eto Toamasina inona mba fanentanana tokony ataon'izy rehetra satria tonga dia midiny amin'ny fokotany izy nareo rehefa ny BNCC manao ihany koa tsy lasa nandray hoe somary toerana efa fanaovanareo na andehanan'izy ireny na toerana mbola tsy nandalovanareo inona fanentanana amitenareo eto anivon'ny BNCC mikasika ny zavatra ny fanentanana tiana iambara dia hoe eto ny
fohy be fandrana centre opérationnel tokony analo ety avokoa izany ireo fanampiana mba izay fanindrana izay hoe sanatria toerana iray satria efa nisy zany toerana anankiray nahazo elohary tsy miteny le tompona andraikitra tao mampalahelo le izy sady mahafinaritra amizay le hoe maro zavatra maro manatanindrazana somary tsy mety kely ao anatiny dia misy olona tokony sitraka le izy amin'izay miparitaka mitsinjara samy maro kokoa zay le somary mampalahelo kely aminy ka tsara zany na mampafantatra fotsiny aza izy hoe anao an'izany dia atorina ianareo hoe aleo aria aleo atsy manaovana an'izay zavatra izay dia amin'izay mirindra tsara lezy ary misitraka azy koa miparitandrazana zay ireo dragona toerana na dia tsy andraikitry ny be anjersea sy tia manaraka tia atsika piany hoe tsara asa venareo amin'ny olona mijery tanàna Toamasina ny olona zany hita hoe maika ny fanarenana anireo hazo be dia be tapaka mba handalana akoatra ny fako sy ny sisa misy renfort avy an'andrenivohitra tonga eto manampy amin'ny BNCC toerana inona tena andraikitra hany reny na iarana ny miara-miasa aminy eto Toamasina ia marina dia marina tokoa zay ary ny tena izy dia anjara andraikitra ny BNCC tokoa ny fanalana ireny hazo tapaka izay latsaka ireny ny fanarenan'ny andro jiro dia andraikitra ny jirama fa na izany aza dia manohana ny jirama ara-tsakafo sy ara-tsolika ny eton'ifo BNCC amin'ny fanampiana rehetrarehetra ho an'ireo lazaina indray fa ny force de défense et de sécurité na ny fiarovana sy filaminana dia maro ireo fitaovana Antananarivo ny gendarme zato ny polisy zato ny tafika zato ny anjara andraikitra izy ireo dia manampy ny corps de protection civile manampy manté izay ataontsika hoe corps spécialisé amin'ny resaka mampiasa tronçonneuse manala ireny hazo ireny hazo ireny ma tsy ngeza dia ngeza ka tsy mizatra vatandehilahy mihitsy tena ireny hazo ireny dia bataina tsofona atao any anaty camion dia alefa zay zao ny anjara andraikitra force de l'ordre tonga ankoatran'izay amin'ny FDS anazy dia manao sécurisation matan'izay any ohatra misy zavatra maro dia maro dia tsy maintsy ambenany ireny amin'ny alina eto amin'ny centre opérationnel tsy maintsy ambenany any amin'ny tanàna rehetrarehetra any satria misy site d'hébergement dikan'izay misy tanàna zany tsy misy olona dia misy ny mpanararoatra moa amin'izao zavatra mitrano zao tsy lozan'izay isika dia izy ireny manao an'izay sécurisation rehetra izay ilaina dia ilaina ary isorany eto moa zany patsika malagasy ny gendarmerie nationale ary ny avokolo firenena izay miara-miasa ndraiky aminay satria isika rehetra dia iray ihany ray ny tanjona anampy ny fiaravelona anampy ireo traboiny fa tsy misy mandeha tsy tokatokana izany fa ny fitambaran'ireo karazana asa rehetra ny fanampiana ara-tsakafo ny fanampiana ara-bola ny fanampiana ara-pitaovana ny fanampiana ara-kely dia ireny mitambatra manome ny fanarenana farany isika moa zany iverina matetetika eto iresaka zava-misy eto Toamasina aizany toerana andehanana anaovana ny fizakana ho an'ny androany mety azo fatarina ia ho an'ny androany dia ho an'ny Antanambao 5 no anaovana ny fizarana ho an'ny fokotany anankidimy en parallèle na mifanindran-dalana amin'izay ataontsika teny malagasy dia any amin'ny Pasimadinika any amin'ny lalam-pirenena faharoa koa sy any Antananambo no anaovana fizarana amin'izay ihany koa ao amin'ny commune suburbaine dia mbola misy ihany koa ny fizarana izay votosaina ao Ambaramanazy izay izarana vary folo taona any amin'ny Pasimadinika koa folo taona ary toy izay ihany koa ny ao fokotany anankidimy fotsiny ao Antanambao 5 izay anomezana 5 taona ireo zavatra ireo dia miampy ireo kojakoja nataontsika izay tsy ho voatanisa eto ny so ny kojakojan-dakozy suro biscuit karazana zavatra madinidinika ohatra ireny fa ireny mitambatambatra na dia kely aza no fahitantsika azy dia zava-dehibe ireny satria tsy briky ray no anaovana tsy briky ray na briky arivo no anaovana rindrina fa briky ray mitambatra maromaro no tonga zany tonga reny ary mahatsangana zavatra rehefa avy eo ia zay zany ny zava-misy eto amin'ny centre opérationnel zay natsanga ny BNCC iverina matetetika eto sika iresaka ny zava-misy eto Toamasina zao hitantsika izao zany ny zava-misy fa dia anatin'ny amperinasa tanteraka ity centre opérationnel ity ary tsy mitsahatra ny maneno ny telefona miasa dia tena mafy dia mafy dia rahantsika mahita eto fa dia horesana amintsika eto foana zava-misy atao amin'ny centre opérationnel sitraka